lesiko aloha teo fahaterana le didim-panjakana ity zany amin'ny fampironana ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana voalohany indrindra dia mbola misy ireo orinasa zany zay tsy manaraka zany lalàna zany e noho ny antony maro samihafa. Eo ihany koa nefa ny ataoko hoe ny lesiko ihany koa dia hoe tena mbola mila atevenina ny fahaiza-manao eto anivon'ny firenena indrindra eny anivony dia volo-bahoaka tsinjaram-pahefana ireny mba tena hoe afaka andraikitra anazy mihitsy eo amin'ny fanaraha-maso an'ireny orinasa misy eny amin'ireny volo-bahoaka tsinjaram-pahefana ireny. Raha azo lazaina kosa nefa hoe ny fahombiazana dia hatramin'izao aloha dia tena tafapetraka tsara mahitsy ny fanatanterahana n'ity didim-panjakana ity satria be dia be ihany koa ireo orinasa na misy arany tsy manaraka efa tafiditra amin'izany na ny tetikasa mpanjakana ihany koa tahaka an'ireny fanaovan-dalana ireny zany na ny tetikasa amin'ny fambolena sy fiompiana zany. Zava-dehibe zay satria ataoko hoe roapolo taona na ahafahana nandrefy ny zava-bita ary raha erakany zao dia anisan'ny mba hafilamatra zany misy eto Madagasikara raha mikasika an'izay fanombam-pahana ara-tontolo iainana izay satria isaka misy fivoriana raisam-pirenena dia raisina ohatra foana hatranetrany izany zava-misy eto Madagasikara zany. Zay zany zava-dehibe. Ny fahombiazana ihany koa dia hoe tsy mitsahatra manova hatranetrany izay zavatra misy fiovana araka ny zavatra hita ao anatin'ny fanatanterahana didim-panjakana zany. Ka izay finiavana ty voatra izay angamba ny tena ataoko hoe tokony hitondrana n'le fanatanterahana didim-panjakana fa tsy misy hoe lalàna na didim-panjakana anankiray ka tsy hanaraka ny fiovan'ny tetrandra sy tsy hanaraka zava-dehibe aby mponina zany mampifanatona ahatra azy vao ny fanatsarana zao dia hoe mbola tsy tongotsika any amin'ny hoe ireo politika fampandrosoana na ny politique publique zany dia tokony mba hojerena ihany koa amin'ny hafin'ny ara-tontolo iainana amin'ny hafin'ny fiarahamonina amin'ny hafin'ny ara-toe-karena tokony hojerena miaraka ireo avy amin'ny hoe évaluation environnementale stratégique. Zay zany fanatsarana anankiray tokony atao amin'ny roapolo taona ho avy alohan' zay. Ny faharoa hoe tokony ho atevenina araka le voalazako teo satria resaka hita eny amin'ireny volo-bahoaka tsinjaram-pahefana ireny hoe ny andraikiny ny fahaiza-manao eny amin'izy ireny ahafahany tena manara-maso an'ireny orinasa na tetikasa misy amin'ireny amin'ny fanatanterahana izay boky nandraikitra na ny planina fitatahana ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina. Tsy voatery hoe ny orinasa ihany fa na ny na ny tetikasa na fanjakana raha dia tokony araha-maso ary zay fandraisana anjara zay dia anisan'ny ao anatin'ny FDB eo amin'ny hoe tanana tsara ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ary tonga ny fampandrosoana maro. Dimanjato sy arivo tany no nangataka hoe inona no andraiky ohatra amin'ny io didim-panjakana io teo amin'ny arivo teo no hoe manao an'ilay programme d'engagement environnemental satria raha antsika malala fa ny tetikasa sy ny orinasa misy eto amin'ny firenena dia mbola le madinidinika. Tamin'izay nefa dia hitantsika hoe ny fahazoan-dalana zany efa nomena dia teo amin'ny valopolo sy enjato teo enjato sy valopolo tao anatin'izay enjato sy valopolo zay dia efa natratra tany amin'ny satria ny fahazoan-dalana dia tsy maintsy mitaky fanaovana tatitra mikasika amin'ny fanatanterahana n'ilay boky nandraikitra. Ny tatitra efa voaraina tao amin'ny firenena ny tontolo iainana manoloana an'ireo fahazoan-dalana efa nomen'ireo dia teo amin'ny 300 sy 1000 teo. Ary efa nisy ny fandehanana fijerena teny fotony zany jereo mbo tanteraka araka mifanaraka tsara amin'ilay tatitra ataon'zareo ve ny zavatra misy dia efa nisy fidinana zany zay maheriny 500 tao anatin'izay nanatanterahana ity didim-panjakana ity efa nataon'ilay comité de suivi environnemental. Zay moa dia fotoka FDB ao anatin'le fampandrosoana maro. Ka io didim-panjakana io zany dia mamaritra tsara ny hoe ny andraikitry ny voakasika rehetra zany fanatanterahana izay fampirindrana fampiasam-bola sy ny tetikasa amin'ny tontolo iainana izay ary tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny ataoko hoe ny fakana ny hevitry ny vahoaka dia ny fotony zany zay voakasika zany tetikasa na fampiasam-bola zany izay FDB any fampandrosoana mahatra hoe tsy maintsy mandray anjara amin'izay mety ahatotoiny ny tontolo iainany sy ny fiarahamonina ny olona voakasika zany. Dia zay ny antony tena hoe tsy maintsy hakana an'izay hevitry izay ao anatin'ilay fanomezana fahazoan-dalana.